Ho an'ny vinantoetry ny andro raha mpitso maraina ary dia mbola ho hita taratra eny an-trany ny oram-baratra mifandraiky amin'ilay andro ratsy alvaro any amin'ny fatry vatovavy fitovinany atsimo atsinanana mipakatra ny taolanaro ary ny ilana atsinanana fatry matsiatrambony sy iorombe. Mety isy orana tandrifondraoana rahankotroka ihany koa indraindray ny any amorontsiraka mifatry Sofia sy Boeny. Mifatra hafa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko amin'ny akapobeny. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo oram-baratra ny any amin'ny fatry Diana, Sava, Sofia, Boeny, torak'izay ihany koa ny any vatovavy fitovinany atsimo atsinanana mifatra matsiatrambony, Moromany, Iorombe, Anosy ary ny atotany mifatry Menabe sy atsimo andrefana ary Androy. Omaina ny any amorontsiraka voany andrefana sy atsimo andrefana iny raha toa ka andrahoana mety isy any enerjika isina orana tandrifondrahoana indraindray ho an'ny fatra Nalanjorofo, Atsinanana, Aloatra Mangoro, Nalamanga, Itasy, Vakina Karatra, Bongolava, Betsiboka ary ny fatry Melaky. Raha ny vinan'ny maripana kosa indray dia manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 degré zao an'ny afovoantany. Morontsiraka Atsinanana tombanana eo amin'ny 4 hatramin'ny 4 degré raha toa ka manodidina amin'ny 5 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Raha ny vinantoetry ny andro ny alakamisy kosa indray ary amin'izay fotoan'izay aloha dia vinavinaina efa nalavitra tanteraka ny nositsika ilay rivodoza Alvaro. Na izany naty izany aza mety ho hita taratra eny ihany ny oram-baratra saika manenky amin'ny faritra maro eto Madagasikara, indrindrandrindra any amin'ny tapany avaratra sy morontsiraka Atsinanana ary ny atotany atsimo nosy. Ny ilany andrefana ny afovoantany sy morontsiraka andrefana sy atsimo andrefana moa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko. Mety ahitana orana tandrifondrahoana ihany koa indraindray ny any amin'iny fatry Boeny sy Betsiboka iny. Raha mivinan'ny maripana tsy misy fiovana mitsongadina fa eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 4 hatramin'ny 13 degré morontsiraka Atsinanana ary manodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 15 degré hatrany ny maripana ho an'ny morontsiraka andrefana. Mivinan'ny toetry ny andro amin'ny zoma 5 janoary ary namaranantsika sahady dia saika hiverina aloha ny oram-pahavaratra manenky amin'ny faritra maro eto Madagasikara fa tsy ny any amin'iny morontsiraka voany andrefana sy atsimo andrefana iny ihany no omaina ny andro amin'ny akapobeny. Maripana tsy misy fiovana ato anatin'ny 3 andro avy fa eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 degré hatrany aloha maripana ho an'ny afovoantany. Morontsiraka Atsinanana saika eo amin'ny 4 hatramin'ny 13 degré ary 13 hatramin'ny 30 degré kosa maripana ho an'ny morontsiraka andrefana. Izay no mahakasika ny toetry ny andro fa omenanao indray ny tamin'ny fahatony-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Ambany amin'ny akapobeny ny tamin'ny fahatony-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia saika ambany na manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaraina. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hiatsara ho ambany hatrany ny tamin'ny fahatony-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Izay ny vaovao mahakasika ny Alvaro, manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.